Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins. Manahoana daholo ianareo. Tonga soa tamin'ny podcast anay mitsama vazaha miteny gasy Hasina sy Tiana. Tonga soa androany nareo rehetra podcast anay ty zany atao isaka ny tapa-bolana zany ty podcast ty na amin'ny Facebook ny eo amin'ny tapatapaka mandritra ny herinandro mandritra ny tapa-bolana ny fandaharana fa de miraba nareo indray mandeha farany zahay androany. Marina zany lase. Misy zany YouTube, misy zany Facebook, misy zany daholo Spotify, Apple Podcast sy ny tarany a. De ity podcast ty zany tohanany Tap Send zay fandefasana vola makany Madagasikara ety ivelany a. Raha ohatra ka mbola tsy nandefy ianao zany tamin'ny Tap Send de ampiasao ny code promo milay be majuscule, zany hoe le ngeza reny zany mitambatra daholo milay be. Zay moa zany le azahoana 10 € amin'ny fandefasana vola amin'ny Tap Send. Milay be zany riasina tena milay be mihitsy. Sao de tokony hovaina hoe milay kely le code promo sa milay be foana. Le milay kely aloha eo ihany fa le izy tena milay be. Milay be mihitsy. De vahitsika androany a Tony Rasoa miara-mianana, Rasoa miara-manana. Indro tsy maintsy miteny an'izay vao marina satria 16 lettres ny anatin'ny anaram-pinakavian'ny lery. Rasoa miara-manana. Ny saiko moa zany teo aloha vao isako mihitsy le izy hoe anaky 90 tsara be. Fa iza le Tony ry Tiana? Tony zany pakasary fa tsy hoe pakasary fotsiny satria amin'izao zany le olona manana telefona finday reny zany efa milaza hoe pakasary daholo fa izy tena pakasary mihitsy ny asany sady mahaliana ny zavatra sy olona alainy sary amin'ny fiainana. Marina zany. Tiako be le hoe manana telefona le finday reny. Satria raha tsy finday de inona. Fa marina zany izay olona manana finday rehetra de ohatrany hoe lasa pakasary fa ty olo ty a pakasary ho an'ny olona malaza tsy voateny ko ato a fa atao surprise rehefa avy eo a raha izy tsika izy zany a de izy no itenantsika hoe pakasary ho an'iza zany le ry. Eny tsy hoe io ihany ataony fa zay moa zany tena zavatra ngeza ohatra de daholo iraisintsika raha ohatra ka vonona raha tiana. Ndao e! Tonga soa, dratra soa. Salama e! Fanontania voalohany a, eny fanontania moa zany raha ohatra ka afaka asianao présentation kely ho an'ny olona zay mety tsy mahafantatra anao zavatra ataonao de asiana présentation kely azafady. Tony Rasoa miara-manana ny anarako 38 ans za miasa ataoko photographe mariage zany nandritra ny 12 taona mahery teo de amin'izao photographe ny président de la République Madagasikara, photographe officiel. Zay ny fonctionko. Président Andry Rajoelina. Marina zany. Rehefa ao zany nareo miaraka de Andry ve ny fiantsoranao azy? Monsieur le Président. Tonga de Monsieur le Président. Ok. Mihitsy ny tena izy. Sanga mani afabaraka raha tafiaraka amin'ny président tonga de Andry ny atsoko anazy. Taona ihany. Izy tsy maninona amin'izany fa za aloha zay no mahazatra anao Monsieur le Président. Eny. Mety zay. Au cas où zany. De firy taona no efa pakasary ny président? Nanomboka campagne 2018. Zany presque 5 ans. Presque 10 taona teo. 2018. Ok. Amin'ny fotoana feno zany. Donc efa tsy manao mariage na zavatra hafa intsony va tonga de io sa misy projet hafa koa? Amin'izao za temps plein amin'io. Fa tamin'izany tsy maintsy jonglé entre ny satria prestataire tamina avy any amina mondena prestation zany niditra tao amin'le monde anankiray io de tsy maintsy jonglé entre manenjika ny client sy manenjika an'izay asa zay fa un certain moment tsy maintsy nanao choix za. Tsy maintsy nanapa-kevitra difficile rehetra amin'ny fiainana hoe ajanona ity pour faire ity de fonce zay. Ok. Azoko. De fanontania manaraka kely sady momba an'izay ihany a.
ahoana ny mba nahatongavanao zany entre ny hoe mpakasary ny mariazy sy mpakasary officiel ny président satria mety betsaka zany le olona mpakasary ataontsika hoe raha hoe loisir betsaka ihany koa raha hoe mpakasary professionnel entre guillemets de mety manontany tena izy ireo hoe ahoana ny nahatongavanao zany hoe tena ataoko hoe tsy haiko hoe ambony ve le tena filazan'izay fa zany hoe manana asa tsara be ahoana ny nahatongavanao entre ny mpakasary mariazy sy mpakasary ny officiel ny président. Raha ny tena marina ny vocation-ko photographe mariage tsy nanao fa tsy mariage dia nifonsa be tamin'ilay monde-n'ilay mariage nandritra ny taona maro. Dia tamin'ny anay moa tsy nisy hoe misy olona hoe tena hoe manorina ohatr'izany fa autodidacte be zay. Dia nahazo notoriété, nahazo réputation tao anatin'ilay domaine-ny mariage zany. Dia taoko natsara an'ilay mariage indray mantsy afaka zany hoe anatina mariage iray ianao ohatra misy ohatra hoe potentiellement 300 personnes mahita ny asanao. Zany hoe ireo zany ilay invité. Dia amin'ireo olona ireo mahita ny asanao mirecommandé anao amin'ny hafa. Dia misesy zany ilay izy. Fa ny anahy ny tena nataoko tsy inona tamin'izany nanao mariage presque VIP daholo ny ataoko tamin'izany zany. Dia iny réseau iny zany hoe resaka réseau zany ilay izy, iny réseau iny nahatonga nahafantatr'olona hoe misy olona intéressant manao an'izao, misy olona intéressant manao an'izao, misy olona intéressant manao an'izao. Dia tamin'izany nanao mariage koa zany niezaka foana hoe zavatra différent zavatra nataoko au-delà an'ilay hoe mariage hoe reportage tsotra zany niezaka foana hoe zavatra différent. Dia izay koa ny tena isan'ny hoe ny créer effet boule de neige zany tsy nahafantaran'olona anahy. Dia noho izay fantatro izay dia tao anatin'ny milieu io ihany misy olona nampiconnecté anahy hoe misy challenge ohatr'izao izy raha m'intéressé anao any. Dia za moa au bout de 11 ans ianao nanao mariage se demander ihany zany ianao hoe inona ny zavatra hafa. Rehefa manao carrière lavitra lavalava zany ianao amina asa iray dia se demander foana inona ny niveau supérieur, inona ny zavatra hafa azoko atao après an'ity. Dia tonga ilay challenge tamin'ny 2018 io dia nireleveko ilay défi dia mety ilay izy dia hatramin'izao aho zany mbola eo amin'io zavatra io zany hoe quelque part zany tonga nanantona anahy ilay izy fa nisy travail taty amiko ihany nahatonga an'ilay izy lasa ohatran'ny hoe coïncide teo amin'ilay toerana. Zany hoe tsy nandefa CV zany ianao fa ny asanao zany ohatran'ny hoe niteny ho azy zany ilay asa nataonao. Nitady photographe zareo hanao ny campagne tamin'izany 2018 tsy na élection présidentielle nitady photographe dia zany tao anaty lista. Dia mety taminy nataoko dia izay nahatonga ny mbola miara-miasa hatramin'izao. Ok, azoko tsara zany. Fa recommandation olona zany hoe Tony manao an'izao, Tony mety intéressé amin'izao, Tony mety mazoto amin'izao. Raha ohatran'izay. Ilay izy zany raha azoko tsara zany tsy zany taminao nanomboka nanao mpakasary zany dia tsy hoe mpakasary be ohatr' izao zany tena hoe tanjonao fa ianao fotsiny zany sahirana nanao an'izay nataonao sady miezaka mafy dia hitan'olona hoe ianao zany mahavita be dia ao anatin'ny miasa mafy nataonao tamin'izany no nahitanao fahafahana ambonimbony kokoa satria ohatran'ny hoe somokotra tamin'ilay asa nataonao tamin'izany. En fait misy tamin'izany nanao satria tsy maintsy miverina amin'ilay mariage satria tany ny départako. Tamin'izany nanao an'ilay mariage zany nanana objectif mazava hoe za te ho anisan'ny anatin'ny meilleur amin'ity domaine ity. Inona ny tokony ataoko ahafahako ho meilleur anatin'ity domaine ity. Za zany raha miditra amin'ity tsy hanao an'ity hoe juste manao zavatra kely dia okizay na hoe manao zavatra kely dia afa-po eo aho zany. Fa tamin'izany zao raha manao an'ity dia aiza ny tanjona iriko afaka 5 ans za tonga hatray za amin'ity, afaka 10 ans za tonga hatray za amin'ity. Dia au fur et à mesure an'iny nalefako par étape ilay izy dia au bout de 5 ans zany aloha mametraka ny anarana zany aloha anatin'ilay domaine ohatra. Izay zao za dia efa nataoko.
de après les 5 ans de netretra za hoe inona reny andeha ataoko hoe de nanana idée za hoe andeha ataoko indray en même temps sady mipromouvoir ny Madagasikara ny hatsaran'ny Madagasikara zany no afangaro am'le mariage. En fait nisy conférence nivonjeko zay tany Montpellier nahitako inspiration be da be mombana hoe ay mariage ka tsy misy limité amina reportage fotsiny fa afaka anaovanao zavatra be da be ka io mariage io. De zay no nahatonga anahy nanao an'le hoe lasa nanao destination wedding zany indray lasa maka sary any Mitsinga hoentiko any le marié de any zay maka sary any amina île mbola tsisy nalemy iny zay de any zay maka sary. Lasa nisy hevitra be da be tsiry zany e. Mais araky nefa niteneniko teo hoe au bout de quelques années zany ianao se demander indray hoe inona indray ary ny zavatra azoko atao hafa amin'ity sy tontolon'ny sary ity, qu'est-ce que je peux apporter de plus zany satria efa nanao an'ity ok inona indray mety zavatra hafa mety ana de tonga ho azy teo le challenge moa zany e de io nataoko io le izy de ao anatiny zao de reny tantaraiko reny hoe misy zavatra ohatr'izao ny ainako, misy zavatra ohatr'izao anatin'ny challenge io satria io koa mantsy monde tena samy mifanipaka be tsina le zavatra anankiroa natao zany. De zay koa nefa maintéressant anazy satria raha zavatra efa zone de confort nao zany ny ataonao tsy afaky nivoatra intsony ianao raha anaty zone de confort nao raha hoe mbola ato foana ianao zany de eo ianao pendant des années tsy mivoatra intsony ianao tsy mankafy an'le asa sy le fiainana raha ao anatin'le asa intsony ianao de mitovy amin'ny rejoindre an'le teninao teo hoe sady nanana objectif sa niezaka mafy tena be da be ny zavatra nifinay zay vao tonga amin'le level hoe tonga amin'ity tanjona ity tsika tanatin'le mariage e aty tanatin'le mariage na le sary aty aoriana ianao zany mety nivokany hoe lasa misy ouverture amina zavatra ohatr'izao na lasa misy ouverture amina zavatra ohatr'izao satria ianao niezaka sy niafy nanao an'le nidémarrer an'le projet. Marina zany tsara be ilay izy ary matetika ohatr'izany mihitsy ilay izy fahitako anazy amin'ny fiainana mety hoe eo ianao zany miasa mafy manana tanjona moa zany mazava ho azy hoe hivoatra fa tsy voatery hoe fantatra hoe inona no ho avy eo, inona ny spécifiquement zany no ho azoko eo fa fantako fotsiny hoe tsy maintsy hivoatra de araka ny tenenao zany tonga ho azy zany hoe izy ireo zany nanatona anao mihitsy fa tsy hoe ianao no nandeha nitady an'le izy de mitovy hevitra amin'izay zay satria na io vazaha mitengasy io nanana tanjona zany zay hoe ampafaly olona ohatra iny zany anisan'ny tanjona voalohany indrindra de nanao vidéo iray de avy eo mandritra ny taona maro izy nivoatra tsikelikely moa zany de itovizako hevitra zany nefa raha ny izy tsy zay contacter ny olona ianao zany hoe avima manao anty azy ity ohatr'izany de arakarak'izay fa au début zany ianao tsy motivation anao tsy mahazo resaka hoe volana ohatr'izany mihitsy fa mila focus ianao hoe atsiny no tanjoko amin'ity de mametraka objectif ianao amin'le asa hoe zao no anaovako an'ity. Ny photo mantsy asa ohatry ny asa rehetra ihany rehefa tena atao sérieusement zay tena marina fa tamin'ny époque anay be da be tsy nandray anazy au sérieux na tantatrano raha tamin'izany hoe anavaka sary ve ianao satria zany nanana ny asako avant d'être photographe zany nanana ny asako de anavaka sary ve avita inona avita zao fa le sary aloha zany nahafinaritra be anany nanao anazy zay tena anisany hoe tao anatin'ny sary zany tsy natsiary ny asa tsy haiko na azonareo le notion izy tsy natsiary ny asa loatra tanatin'le sary de zay ny tena nampazoto be anahy hoe aleo zany mifonce amin'le sary de ajanoko ty raha ity de toizako amin'ity le izy. Mahafinaritra be tianao zany le izy de fanontania manaraka somary momba an'izay koa hoy izy anao hoe le réseau anao zany no nahafahanao somary nanaparitaka kokoa an'ilay asanao de Instagram ve ny tena nampiasanao sa Facebook sa site web sa izy rehetra inona ny tena nandeha be indrindra taminao? Nanao site web de nanao Facebook de nanao Instagram fa ny tena nanosika anahy Facebook tamin'ireny vaninandro nanomboka reny ny Facebook teto amintsika zay ny tena nanosika be anahy tao amin'le monde de tao koa no nahitako réseau nafahako nahazo notoriété sy réseau nafahako nivoatra après amin'izay za vao nanokatra Instagram vao nanomboka ny Instagram de nanokatra Instagram de hatreto aloha zany de nanana site web koa za
fa io site web io indray matetika mariage avy any ivelany tena miditra amin'ny site web io zany, satria ny any ivelany tsina site ihany nijereny tamin'izany fa tsy tena mijery ny réseau anao izy hoe ahoana ny réseaux sociaux an'ity rangahy ity, fa mijery ny asa ataony amina site web izy. Iny mantsy ny tena portfolio. Dia zay araka nazavaiko izay hoe sady nanao Facebook nanao Insta zany, nanao site web, fa ny Facebook ny tena mipoussé anahy. Dia taty aoriana tsy tena mampiasa Facebook intsony aho fa Instagram no tena betsaka taty aoriana. Pagenao Facebook koa mitovy hoe Tony Rasoa miara-mianana fotsiny sa misy anarana hafa? Misy Tony Rasoa miara-mianana, misy extension kely fotsiny hoe photographe. Anafahan'ny olona azy. Photographe, ok. Au cas où misy olona te hoe liana te hijery an'izay dia satria ozana hoe ilay Facebook ny tena nandeha tamin'izay, fa hatramin'izao fahitako anazy hatramin'izao zay koa hatramin'izao mbola tena mandeha Madagasikara. Eny manomboka misy kokoa ilay manana Instagram sy manana connexion internet mijery site web sy ny sisa, fa Facebook ny tena mbola mpanjaka Madagasikara raha amiko resaka réseaux sociaux. Facebook aloha ny tena mbola mandeha. Dia raha izaho zao mijery ny Instagram anao dia hitako hoe ianao ohatran'ny mandehandeha be, ohatran'ny hoe mitety firenena, mitety tany hafa maro be. Dia ao anatin'izay ve juste ianao liana mitetitety ve no mahatonga an'izay, sa miaraka amin'ny asanao amin'izao miaraka amin'ny filoham-pirenena, sa izy roa, sa manahoana zany ny tena mahatonga anao mandehandeha be ohatr'izany? Dia inona moa izy teo, za zany alohan'ny asako tao amin'ny présidence, dia niaraka amin'ny président moa zany dia efa ny voyage foana tanatin'ny reportage mariage nataoko zany. Misy olona miantso anahy any Italie, any Strasbourg, any Suisse, any Islande, manao reportage mariage. Zany hoe avant an'izay zany efa voyage ihany, efa voyage foana, voyage be. Dia eo mihitsy ny nahafinaritra anahy tamin'ilay photo, satria ny tena passion-ko dia mivoyage. Fa photo asa mi-permettre anahy ny voyage. Ny asako taloha nefa tsy mi-permettre anahy ny voyage fa mihidy anaty birao. Dia izay no nahatonga anahy tena nanapa-kevitra koa hoe aleo ty hajanona fa aleoko manao photo. Ny potentiel an'ilay photo zany tonga dia hitako à l'avance be hoe ty asa ty mampi-voyage be anahy, satria afahako mamely tena. Dia izay no tena nahatonga anahy choisir an'ilay aleo za handeha amin'ny photo. Izay no nahatonga anahy prendre au sérieux be an'ilay photo zany taty aoriana. Dia rehefa misy amin'ilay voyage amin'ny Instagramako ireo, misy aloha voyageko hoe voyageko personnelako zany hoe za ihany no mifinance azy, na hoe anatina occasion na mariage dia mitsoaka kely manana 2 jours 3 jours kely mandeha manao mitety villa hafa. Fa misy koa zany hoe à l'occasion hoe rehefa manaraka ny président ianao dia misy déplacement izy, dia amin'iny déplacement iny ianao mba manana opportunité koa mba mahita toeran-kafa. Tsara, marina mihitsy zany ilay hoe ahafahanao mivoyage zany ilay maka sary, iny anisan'ny mahafinaritra be an'ilay izy. Rehefa milehibe tsika dia za moa zany tonga saina fa tsy ilay asa ihany no mahatsara an'ilay asa, fa justement zany ilay zavatra manodidina an'ilay asa, zany hoe aiza ianao miasa, inona ilay lera fiasana, iza ilay mpiara-miasa ohatra, ao daholo zany, ça compte daholo koa zay fa tsy hoe ilay zavatra ataonao fotsiny no mahatsara na tsy mahatsara an'izy, satria possible manao asa tsy dia tianao anao ohatra, fa mahafinaritra be ilay toerana, afaka mivoyage, tsara be ilay mpiara-miasa, dia au final ohatran'ny tianao ihany ilay izy. Dia misy mifanoitra amin'izay koa hoe tianao be ilay ataonao, fa ilay mpiara-miasa ohatran'ny somary mahakamo kely, ilay toerana araka tena mihidy anaty birao foana ohatra, dia na tianao ary ilay zavatra ataonao lasa ohatran'ny tsy dia tianao intsony ilay izy, hoe satria misy an'izay à côté. Dia araka ny mifanaraka amin'ilay fanontaniany Ratina teo tamin'ny comptenao Instagram, nahita sary za tany amin'ny Maison Blanche ianao zany tamin'iny fotoana iny. Dia mety efa betsaka ny olona nanontany anao momba izay zavatra izay, satria na ho an'ny Amerikana koa malaza be ilay Maison Blanche mazava ho azy. Dia afaka mba tantarainao ve hoe ahoana, inona no nataonareo tany, ahoana ilay expérience tany, inona mba highlights an'ilay expérience anao tany? Tamin'izaho nanomboka anio
hoe photographe officiel ny président io zany a, dia nijery aho hoe ohatran'ilay niteneniko teo any hoe dans 5 ans, dans 4 ans, dans quelques années, na hoe inona ny objectif ataoko amin'ity asa ity, aiza no faratapony indrindra hitako possible zany amin'ity asa ity. Dia nijery teo ihany aho hoe inona, jereko hoe makary amin'ny Élysée ve, manao sary amin'ny Élysée ve, manao sary arỳ ve, dia hitako hoe any aviako satria za mantsy anisan'ny mahafinaritra anahy Peter Souza zay, photographe ny Obama izy io, dia nanaraka be ny sarin'izy io za, même avant za nanao an'io asako izao zany nanaraka be ny sarin'io Peter Souza io za. Izy hoe un jour any amin'izany maison blanche zany mety hoe summum na asa amin'ilay asa zany, amin'ilay asa ho ataoko zany hoe any zany hitako hoe faratapony amin'ilay izy. D'autant plus hoe tamin'izaho nanao photo mariage zany nisy hoe fixé foana hoe satria à travers an'ilay photo aho zany afaka mi-voyage, dia izy hoe à travers an'ity photo ity zany no ahitako ny États-Unis. Mety hoe tanjona banal be ilay izy amin'ny sasany, fa taminahy ilay izy difficile be zany hoe à travers ana sary, zany hoe fahaizanao maka sary no iantsonanao hoe ilaina ianao makany États-Unis maka sary, ianao manao an'io sary fa tsy olon-kafa. Zay zany no tena challenge be tena hoe raha vitako zay dia afaka tapitra ny carrièrako. Tamin'izany eritreritra an'izay zany. Efa avant an'izay za efa nisy mariage anankiroa norateko tao a New York mihitsy. Zany hoe ireo olona ireo zany proposé anahy ho avy a New York hanao mariage, fa ilay izy moa zany mandeha an'ilay izy amina site dia samy poste ny tarifany eo amin'ny site io zany ny olona. Dia c'est inona moa izy teo zay m'intéressé an'ilay marié zany no alainy selon ny qualification, selon ny antsarany tsara et surtout selon ny tarifa proposé. Fa tsika avy aty Madagasikara zany ny faiblesse-tsika eo au niveau administratif, tsika sarotra be ny resaka taratasy, resaka visa et tout ça hoe zany manahirana be raha amin'izay lafiny izay. Dia io zany io zavatra nataoko io zany tena combo-ana réussite personnelle zany, satria déjà hoe tonga any amin'ilay maison blanche ianao manao an'ilay sary no zavatra efa tianao réalisena foana ilay izy, dia tratranao ihany ilay tanjona farany. Raha mitantara an'ilay izy ilay izy resaka réunion ana président anankidimy angambany izay miaraka amin'ny Joe Biden zany. Dia accueil-avan'i Joe Biden ao amin'ny bureau any zany ilay chef d'État. Dia zay zany chargé hoe maka sary an'ilay poignée de main iny foana mantsy ny tena photo hoe officiel rehefa manao photo entre président, ohatran'ny hoe ilay poignée de main entre les deux présidents zany no tena zavatra important indrindra. Dia tadidiko mihitsy tamin'izay nampidirony zareo tamina ohatran'ny couloir kely zay. Couloir terikely. Izy tsy terikely fa tellement ilay izy ohatran'ny mihidy dia manana impression anao hoe tery ilay couloir zany, ohatran'ny hoe sempotra zany ianao anatin'ilay. Dia misy protocole an'ireo tonga dia manisy pression hoe 30 secondes fotsiny nareo ny afaka maka sary ozy izy fa il faut faire vite, fa ry zareo maika andeha hivory. Inona moa izy il faut tsy tokony takonanareo ozy izy ny officiel, satria amin'ireny mantsy efa misy officiel sur place. Ny officiel sur place dia mahazo ambony foana ny caméra sy ny photo an'zareo, ce qui est normal satria ny amin'ny tany misy. Dia ohatran'ny adin'ilay protocole angamba no miteny anahy, fa hitako coin de l'œil fotsiny hitako hoe iny président fa miditra direction makany amin'ilay toerana accueil-avy ao amin'ilay bureau ovale zany. Dia niazakazaka namonjy anazy. Rehefa niazakazaka namonjy anazy efa tena mandeha zany ilay cérémonie d'accueil et tout. Zany hoe raha tsy niazakazaka zany dia taraiky teo daholo ny zavatra rehetra. Dia niazakazaka dia juste tena fraction de seconde nahita ny Joe Biden, nanana réaction amicale be, nanokatra il a ouvert les bras, nanokatra tanana ohatran'izao izy ny accueillir-ny président. Ary président rery no nataony an'io satria remarqueko ny hafa tsisy nanao an'izay izy teo amin'ny président izy nanao azy. Dia hoy izy hoe ity ilay extra miles, zay moa filazako azy. Za moa rehefa manao zavatra dia niasa foana tsy maintsy manao extra miles saina. Za zany raha angatahanao an'ity dia sura fa ohatr'izay no omeko anao raha hoe tena hoe miara-miasa zany.
io zay hoe ty le extra miles ty de nazo an'izay sary zay mola izy moa au Instagram koa le izy de plus an'le photo classique photo officielle zany fa tantaraiko ohatr'izany le izy ohatrany hoe mandeha be fa niainan'le izy taminy tena adrénaline be tena adrénaline de ny tena nampihomehy vita le photo officielle de misy couloir zay na hoe eto zany nareo no mivoaka ohatr'izany de mivoaka eo amin'le couloir tonga de dehors an'le palais mihitsy ianao zany hoe tena ivelan'le palais zay tsy prévoir olona ninina ohatr'izany tsisy fantatra nefa an'le réunion misy de nody à pied za jusqu'à mon hôtel fa tsisy tadidiko satria satisfaction personnelle no tena niakatra ambony be tamin'izay hoe finanana vita photo amin'ny bureau val ihany à travers la photo anatin'ny carrière ohatran'izay mahafinaritra be le izy de justement ianao le niazakazaka iny tsy natao ohatra ve ianao hoe sao de hitan'ny sécurité ohatra na sao de manakona mpakasary hafa ohatra na tianao tenena anatina fotoana montée d'adrénaline ohatran'ireny ianao tsy mieritreritra fotsiny mission anao sisa hoe satria ianao tsy na raha tsy mahazo an'ilay sary de échoué ny mission anao de mieritreritra ianao hoe za indray de tsy maintsy zao de tsy maintsy zao de efa azonao le izy efa azonao zany le sary na roasin'le olona ary ianao efa azonao ary le sary efa nianan-kimbeda be zany hoe zavatra toerana tsy tokony alehako fa tongako le toerana de efa maka sary efa roasin'le olona de efa azoko le sary efa efa azo le sary azoko tsara mihitsy anao zany de maka an'le sary akotikokota na ahoana fa rehefa azonao le izy de zay de afaka mandeha ianao mody tsy mahay teny anglisy ianao hoe no comprendo taonao an'le garde samby miala le sary tamin'ny voaloha za tena sary tahotra be manao an'io satria hoe sao de be le malala fomba be zany hoe sao de tsy mahazo sary ianao de avy eo nefa ianao aiza le sary teto de tsy azonao le izy de tonga saina ihany za mila culotté kely zany manao an'ity de mody fanina avy eo effectivement tena zay fanao Sany mihitsy nataoko tamin'ny nisy fotoana iasina nipetraka tany Paris de za namaky anazy herinandro de za nisy fakasary zay nentiko de le izy misy olona zay ohatrany hoe mijery olona de le olona ohatrany mahafarina be hoe mijery anazy de tiako alaina sary nefa tsy tiako izy mahita anahy maka sary anazy ao so de tsy haiko mitezitra na ohatrany de le izy piko fotsiny le izy miatona eto de piko fotsiny le sary mitodika any aminazy le fakasary de piko fotsiny de manantena fotsiny hoe engany mba tsara le sary fa le izy mena tsara manao an'izao am'le olona manao amin'ny fiainany eo azoko be ny tadidiko koa le fakasary somary manao bruit kely hoe rehefa maka sary de mody manao kely rehefa maka an'ilay sary am'izay tsy hain'le olona koa eto amin'ny tratra le izy no sady manao de lasa any le sary fa azoko tsara mihitsy le mody fanina ka satria le baka sary moa zany eny raha tsy hoe toerana masina angambany de bon tsy de tena hoe tsy violent zany le asan'ilay baka sary donc mitsotra kely le mody fanina fotsiny avy eo hoe ay azafady tsy fantako fa interdit le izy et cetera de mivoaka fotsiny na mody tsy mahay miteny anglisy ohatra raha ny États-Unis Nana ataoko mody tsy mahay miteny anglisy na ohatr'izany fa marina le teninao teo hoe misy fotoana ohatra hoe toerana masina saropaty tsy azonao anaovana zavatra fa ianao nefa contre productif amin'le mission anao le izy hoe tsy mahazo makety nefa eo ny angle mety indrindra ohatra de tsy maintsy makety ianao fa azafady fa tsy fantatra zavatra eny rehefa tsy miala n'le resaka hoe fanajana le olona na le zavatra de mety foana moa zany satria bon le lalàna misy ohatra misy takona kely hoe tsy azo ale ohatra fa ianao midepasse 5 mètres fotsiny ohatra na 1 mètre fotsiny ohatra maka sary satria eo le angle tsara azoko tsara mihitsy satria hoe ianao 10 secondes fotsiny ianao zany eo manaboatra tsara an'le ongle maka sary de miala ankoatr'izay iny ve ny souvenir tena atrio izy ianao hoe après an'io tany à Maison Blanche io afaka tapitra ny carrière anao de depuis io moment io zany mba niova ve zay hevitra zay ny fantania voalohany hoe afaka tapitra ve afaka tena tapitra marina ve ny carrière anao de faharoa ny souvenir hafa ve
zay ny marqué anao kokoa na mitovy amin'izay expérience zay hoe souvenir ngeza be koa. Hoe afaka tapitra ve ny karerako après an'io? Za zany zao satria anatin'le resakantsika koa mantsy misy hoe inona ny objectif anao manaraka amin'le sary ohatr'izany. Asa ohatran'ny hoe vita zany iny je me dis hoe inona indray ary ny manaraka, mieritreritra an'izany mihitsy inona indray ary ny manaraka. Misy moa namana mandoratra amiko hoe ianao izy tokony manao karazana boky mitantara an'ireny aventure anao ireny satria misy betsaka ilay aventure tokony zarainao izy tokony hamaky an'izany. Zany no ao an-tsaiko hoe hanao an'izany raha dia izy ny hamaky an'izany. Fa ny mety possible angamba mety projet eritreretiko hoe expo. Zay zao mety ho eritreretiko any aoriana any. Hoe izao aho zany mbola anaty phase hoe constituer ny élément rehetra ny expo io dia mety hoe hanao expo zany aoriana any hoe ohatra ny ahoana ny depuis 2018 jusqu'à ce que izay hijanonako eo inona avy ny sary hoe highlight tena zavatra ny s'est passé tao anatin'io miaraka amin'ny tantara manaraka anazy. Mety ho izay no finalitény, mety ho izay ny fahitako anazy hoe finalitény. Raha miteny ianao hoe aventure hafa be da be mihitsy ny aventure niaraka tamin-jareo tena be da be. Be nisy ity hoe iza ny tena marqué satria zavatra iray zao iny tany tao amin'ny Maison Blanche iny zao zavatra anankiray, fa nisy zavatra anankiray ny tena marqué anahy tao amin'ny sommet an'ny Nations Unies. Ao amin'ny sommet an'ny Nations Unies zany ianao en fait rehefa maka sary eo ianao misy balcon be zay spécial ho an'ny photographe io balcon io. Dia io balcon io misy badge d'accès amin'izy hoe badge P, dikany P hoe presse zany any amin'io na média. Dia misy toeran-kafa nefa tokony angalako sary an'ny président tsy manan-kery any ilay badge P io fa badge M misy zay raha makany. Dia en fait efa nanao an'io zany zahay l'année dernière non il y a 2 ans zany zahay efa nanao an'io. Dia le P fotsiny nananako dia nanao fetsifetsy aho zany tamin'ity hoe bon sady ahazo an'ilay atsy no azo an'ilay atsy fa mila badge M. Dia badge M zany nalainay. Any hoe ilay M zany manana accès ary amin'ilay toeran-kafa fa tsy eo amin'ilay balcon io. Mariako mantsy fa leo amin'ilay balcon zany ilay photo rehefa miteny ilay officiel anao amina pupitre misy an'ilay pupitre ilay eo zany ilay tena photo officiel ilay tena tokony atao dia badge M nataonay. Zay zany mieritreritra hoe ilay badge M vu que c'est M donc tokony tafiditra n'aiza n'aiza. Tonga amin'izay ary ilay fotoana nandezana aloha ny reportage hafa niety tsara dernier jour amin'izay. Tonga teo amin'ilay miditra makany amin'ilay accès amin'ilay balcon hoe le P zany no ilaina nefa ny badge M. Normalement nefa ilay M matanjaka lavitra noho ilay P. Dia teo amin'ilay olona ilay sécurité zany ilay sécurité voalohany tsy tafiditra eto ianao raha amin'izay fa ny badge anao izy tsy badge presse fa badge dia izy zay fa tsy hay tsy tadidiko fa badge délégué eto izy ny badge anao fa tsy badge presse. Izy mantsy anazy hoe délégué fa za maka sary afaka maketsy satria matanjaka zany ilay badge délégué. Non, ny Amerikana tsy te halala mihitsy en fait. Ny azy rehefa P dia P dia rehefa délégué ianao dia délégué zany ianao tsy mitondra vonkajy. Za nefa tamin'io andro io nanofa objectif lafo be zay dia nanofa fakan-tsary lafo be zay hoe anaovako an'io sary io mihitsy zany satria lavitra loatra ilay izy. Tena nila teo amin'ny 800 millimètres teo ilay objectif nilaiko tamin'ilay toerana dia nanofa zavatra spécial mihitsy zany anaovako an'ilay sary amin'io. Mba imaginenareo zany ilay hoe investissement nataoko nefa tonga eo amin'ilay toerana amin'izay zany hoe tsy tafiditra ianao amin'io efa 5 minutes hiteny ambony pupitre zany président zany hoe tokony efa en place tokony efa en place zavatra rehetra zany. Dia teo zany izay sy ilay protocole gasy niangavy. Izy ilay raha matondra aso izy fa hijereko ny sécurité any amin'ny balcon. Io zany tena sécurité any amin'ilay balcon mihitsy satria mbola hoentin'ireo deuxième sécurité zany. Dia niteny tany amin'ilay olona tany izy dia hoe asevy maka aty zareo dia tonga tao amin'ilay toerana tao amin'ilay balcon zay.
za juste de vao am'le Mhm. balcon ohatrao mitazana ohatr'izao efa manomboka miteny président zany hoe mandeha ny allocution any ny allocution taiko na Mhm. 4 minutes mety 5 minutes efa mandeha ny allocution ny atsemboaka efa ohatran'iny za tokony haka sary an'izay fotoana zay zany fa tsy nefa za tsy avelan'ndrareo miditra Mhm. négosy am'le chef sécurité de ahoana io raha sniper ao izy le satria le fitaovany netiko matsy de zay de ahoana io raha sniper ianao zany m'assurer sécurité raha mitifitra ny olona io de ahoana zavatra tokony badge presse io fa tsy badge délégué zany ozy izy le engafy am'zay Mhm. protocole tena reko mihitsy miangafy eo moa angafy job anareo lahy et tout de farany de nanaiky le ina moa tisy teo nanaiky le sécurité fa tena ataoko hoe 2 minutes teo angamba sisa nitenena amin'ny président nanaiky izy io zany Mhm. mahatsara an'le sary tsy ohatra vidéo hoe mila zavatra recordena lava be fa le sary Mhm. au moment ianao de azonao le sary de iny tena important miditra an'le balcon am'zay za tonga eo alohan'le balcon za zavatra haiko tsenjery le fakantsariko haiko tsenjery le materielako haiko tsenjery tsisy nandeha le fakantsary eo alohany za zany efa tokony hoe maka sary am'zay sisa hoe efa tonga am'le toerana maka sary am'zay tsisy nandeha le fakantsary tsy haiko hoe nanino Aray. tsy bouton tsy midéclenché tsindriko le voyant rouge be da be navoaka an'le fa nanino ity eo am'le dernier moment le moment final rush final hoe tokony haka sary zany tonga de se ressaisir aingana tonga de natsaniko daholo vonoko daholo naveriko off daholo naveriko à zéro daholo ao anatin'le 3 minutes zay efa marea hoe en conclusion efa mamarina zany le discours naveriko ny ralumena daholo le fakantsary iny fa nandeha tena soulagement tsy ohatr'izany nandeha azy le fakantsary nandeha le fakantsary za tena hoe navita sary efa ho 3 angamba ny tao anatina 2 minitra satria tena Mhm. tellement j'étais stressé hoe sao de tsy ho azoko le sary zay ny tena Ah, événement anisany hoe tena niakatra be ny adrénaline tamin'izay hoe tsy hitafavoaka ty vao tena ho échec ty vao tena échoué ny mission marina be fa raha resaka timing zany a ny olona zay tsy mpaka sary mba tsy mieritreritra be an'izay hoe mpaka sary a miantoka be amin'ny resaka timing zany le amin'ny resaka be amin'le fotoana zany le sary satria eo le moment a de raha vita iny de tsy afaka tsy hoe afaka miteny anao hoe tara mba miverena kely hoe mba alaiko sary toerina mariage zany hoe eo ianao mijanona de eo de atao ohatran'izao ny tananao sy ny sisa fa rehefa zao rehefa mandeha fotsiny le moment zany tsy maintsy voatery zany ianao tsy maintsy eo de raha tsy eo ianao de lasa de vita asa le izy ary zay tena différence be pression an'isy zany zay tena différence be an'isy amin'ny mariage satria amin'ny mariage contrôlenao na ny lumière ampiasainao na ny éclairage ampiasainao na ny Mhm. marié zany afaka briefianao ohatran'izao fa io c'est du pur reportage zany zay zavatra mitrango eo de misadapy anao misy limitiny ihany le izy afaka teneninao kely an'izao zany le olona alainao sary hoe manaova kely an'izao fa misy limitiny be le izy fa io zany tena pur Mhm. reportage de manenjika instant be Mhm. zany io hoe araky ny teneniko teo hoe ny vidéo recordé izy mirecordé fa ny photo zany ao anatin'iny temps iny mila miklika anao hoe eto le sary ilaiko satria zao le expression ilaina zao le information tiako avoaka anatin'le sary zao le zavatra communiquena Mhm. anatin'le sary Mm, Marina zany mm, ianao ihany zany planifie an'le hoe tantara ambadika an'le sary ve sa misy miteny anao hoe sary somary falifaly no ilaina sary somary ohatrohatr'izao no ilaina sa ianao ihany no ohatra ny programme an'izay ao an-tsainao arakaraka l'événement ka arakaraka l'événement mitranga de tonga de fantatro hoe sary ohatr'izao no ilaiko eto ohatra Ok. hoe sary mivisiter école izy ohatra de fantatro hoe mila expression anankizy ianao zany sary Mhm. manao arakaraka l'événement ianao zany tokony capable comprendre an'le zavatra ataony de micommuniquer an'iny zavatra ataony iny à travers les photos hoe ohatran'izao no tiany natao teo zay no tena compliqué Mhm. am'le photo reportage De le sary azo am'izay a fanontaniana farany de tsy haiko raha mbola mana fanontaniana raha tiana momba an'izay fa ny sary alainao ho an'ny président ve misy droit d'image satria ozy ianao hoe manana partage hoe mipartage ianao amin'ny Instagram, Facebook sy ny sisa Mm. de ahoana zay zavatra zay hoe afaka partagenao zay tianao ve sa misy droit d'image ny sasany de tsy afaka saraina ohatra?
Tsy tena se poser an'izay question zay aloha fa tsy fihaingo anao. Fa misy limitiny ilay zavatra azoko partagena selon ny aviako aloha zany. Misy limitiny Ok. hoe misy sary zany efa hitako hoe reto ohatra efa partagé reto sary reto dia afaka Mhm. avoakako amin'ny compte perso-ako ilay izy na hoe angle hafa tamin'iny événement iny zany no avoakako. Fa Mhm. resaka hoe droit raha izay sary nataoko le président aloha zany dia ho anazy daholo satria izy ny tompon'ilay izy. Fa zaho auteur Mhm. amin'ny réaliser an'ilay izy zany fa izy zany manana droit tsara amin'ilay izy amin'izay ampiasainy anazy avy eo. Fa tsy tena se poser an'izay question zay loatra aloha e, franchement. Ok. Donc raha ao anatin'ilay sary zany président dia normalement zany izy no manapaka hoe afaka zaraina na tsy afaka zaraina. Fa raha ohatra ka sary hafa ao anatin'ny événement dia malalaka. Zay moa ilay izy sa tsy azoko tsara? Raha zalo na client tsotra raha ohatra dia mila niavalana an'ilay client foana hoe afaka zaraina ve ity sary ity ohatra. Ok. Raha vao Mhm. mamoaka sarin'olona Ok. hafa zany amin'ilay fa tsy raha ny tokony ho izy aloha tokony ho izay foana hoe tenerana zany afaka zaraiko ve ity, afaka zaraiko ve ity ohatran'izay. Ok. Azoko. Mm. Azoko tsara. Dia ny fanontaniana anankiray fotsiny iananako a inona ny marika ny fakasary tena tianao? Tena tiako ve? Ah, Raha ny ianao no misafidy satria misy an'ilay Nikon, misy an'ny Canon, iza ny tianao? ny ampiasaiko izao aloha Canon dia Canon hatramin'ny farany satria io no tena à l'aise indrindra mampiasa azy. Io no haiko tsara zany hoe izao no mampiasa anazy, izao ny limitiny, izao ny traforiny. Dia Canon no tena mahafantina anazy ity. Tsara. Mm. Izaho mantsy manana Nikon fa tsy aleo tsy ekena mba tsy hifandirana. Io hoe samy mamoaka sary daholo e. Fa izay mahazatra anao ihany. Yeah, Izay mahazatra anao ihany ny yeah, ampiasaina hoe inona no tena mahazatra anao. yeah, marina izany. Tsara be. Bon, zay moa zany le majorité an'le fanontaniana ananay a. Tsy haiko raha manana fanontaniana ry Tony na Ratina zay mifanaraka amin'ireo zavatra ireo fa ny podcast-nay moa zany amarananay amin'ny fanontaniana anankitelo dia fanontaniana telo Mm. anankitelo mitovy foana. Ny anankiroa voalohany somary haingo ino moa izy ity simple kely tsotra kely zany le anankiroa voalohany dia le fahatelo somary mety mampieritreritra kokoa tonga dia alefaka ilay voalohany tia vary ve tia mihinam-bary ve ianao dia raha ohatra ka oui ilay valiny dia inona ny laoka tena tianao? Tsy tia mihinam-bary aho? Non. Ray marina ve? Tsy tena tia vary aho. Tsy Fa inona ny tianao? tsy hoe inona ny tiako fa tsy tena raha vao misakafo izany aho dia tsy ao anaty saiko mihitsy hoe vary. Ok. Tsy ao anaty Zany saiko hoe mihitsy Mba laoka vary. fotsiny miavaka zany. zany raha ny malagasy ny teny an'izany raha Tsy tena tia vary aho. Ok. Ohatra hoe accompagnement hoe dia mofo, ovy, katsaka. ohatra hoe misy hena dia hoaniko ilay hena, misy hena dia hoaniko, misy vary dia tsy kitiako ilay vary ohatran'izany. Le laoka fotsiny zany e. Eh? Ny anahy zany laoka dia le vary aza asiana azafady. Fa Saotra. afaka mihinana fa tsy hoe tia hitanao ny olona mantsy vao tenenina zany dia ui tsy velona raha vao tsisy vary fa Ah, tsy tena hoe anatiko ilay hoe tsy maintsy vary na hoe tsy maintsy mihinam-bary ny ataony fa ok. mety foana izay miainga eo. Ok, ok, azoko. Zany hoe eo ihany e. Zany hoe tianao va bon, tsy ilainao Tsy hoe maraina tiako atoandro hariva quoi. tsy maintsy mihinam-bary maraina vala, tsy maintsy hoe maraina atoandro hariva fa na misy na tsisy vary mety foana. Ok, azoko tsara. Ny fanontaniana faharoa zany manaraka an'izay ianao ve tia hira gasy? Hira gasy. Dia Hira iza ny mpihira gasy tianao ohatra? hira gasy tiako ny hira hinoako aloha zany misampana miparitaka be mety mihaino zavatra tsy ampoizina be da be izaho fa ny mpihira gasy tena mahafinaritra anahy aloha ilay mpihira manao hira amin'ny teny ireny sy ilay hira talohaloha ireny no tena fihainiko. Ohatra hoe Samuel,
ifany, jelonina, zavatra ohatr'ohatr'izany zany tena mahafinaritra anahy. Misy période koa io hoe amin'izao fotoana izao tena mihaino an'izay. Fa ireo zany aloha tsy mankaliva anahy mihitsy mihaino azy. Dia mianira ve ianao rehefa maka sary? Sa tsy mety? Tsy maintsy eo mifantoka tsara? Possible ka rehefa maka sary ianao tsy maintsy fokusy amin'ilay fakana sary fa amiko aloha misy hitako manao écouteur sady maka sary zay ahoana koa ary zany. Nefa ny zavatra important be amin'ny fakana sary ny sofiny. Be da be tsy mieritreritra an'izany fa important be amin'ny fakana sary ny sofiny. Izany hoe ny masonao zany mahita zavatra ny masonao fa ny information aingana indrindra tonga any aminao dia izay zavatra rehan'ny sofinao izany hoe son zany. Ohatra misy olona miresaka hoe manao dia fantatrao hoe ny suiten'izay resaka izay olona hivanitika na olona ohatran'izao. Donc ça mahazo émotion ohatr'izao za raha mi-anticiper sur an'izay. Donc ny sofiko aloha tsy boucheko mihitsy rehefa ohatra hoe miasa zany tsy asiako zavatra minelingelina mihitsy fa mihaino ny zavatra manodidina hoe qu'est-ce qui se passe. Azoko tsara. Marina be zany. Fanontaniana farany ary. Inona ozy ianao ny exemple na zavatra anankiray fotsiny izay azo hitsoahan'ny firenenen-kafa avy à Madagasikara, azo ianaran'ny firenenen-kafa zany avy ao Madagasikara, izany hoe zavatsoa zany, zavatsoa na ao amin'ny kolontsaina na ao amin'ny ninino moa zany izay ao amin'ny Madagasikara. Tena lalina be zany. Inona zavatra azo ianarana amin'ny Madagasikara? Inona ny zavatra azo ianaran'ny La France ohatra na États-Unis na firenenen-kafa fotsiny avy amin'ny Madagasikara? Ataoko hoe avy amin'ny Madagasikara angamba raha ohatra amin'izao ilay izy tsy dia tena hitako intsony fa nampalaza antsika loatra amin'izay hoe fihavanana. Izay no tena nampalaza ny gasy hoe fahaiza-mandray sy ny fihavanana. Dia raha mi-voyage amin'ny toerana letrarihako hitako hafa mihitsy ny fomba fandraisan'ny gasy. Io gasy resaka anao fandraisam-bahiny zany? Fandraisam-bahiny fomba fandraisam-bahiny sy ny hoe considération amin'ny gasy ny hoe fihavanana. Amin'izao ilay izy hitako lefo be satria efa mivoatra be ilay génération. Fa izay aloha ny hitako nefa lasa prétention be tsika raha hiteny an'izany fa izay ny hitako mbola mampiavaka be ny atao amintsika resaka fihavanana sy resaka fandraisam-bahiny. Marina izany. Za koa mahita an'izany. Bon, mahafinaritra be. Misaotra betsaka Tony mety efa faraparan'ny podcast moa zany ity. Misaotra betsaka tamin'ny fotoananao, ny zara ny expérience-anao, nanaiky hivahiny sy ny sisa fa mahafinaritra be ilay fotoana hifankafantarana sy ny sisa. Misaotra betsaka anareo invité anahy teto. Dia détendu tsara ilay ambiance, ela velona ny podcast anareo. Zay. Passe tout daholo. Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins.